Mahafinaritra n'Andriamanitra sika omendray ity andro vaovao ity, ny andro ny 17 septambra taona 2024. Anomana ny fotsiny fanahitsika hiatrika ny voninahitry ny tompo isika. Ny salamo 17 vakitsika ho teny fiantsona. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Mitsangana ry havana. Ho ny mpanao salamo, miderahan Jehova ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika, ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia, amen. Hivavaka isika. Raha eo izay saorana ianao, dia ny mbola azahoanay mifanatry tava aminao indrindra, miantrano aty antranonao amin'ny fotoana toy izao. Mankasitraka izahay fa raisinao amin'ny tanam-pitiavanao ary dia afaka mandroso amin'ny fanantenana ny famelan-keloka raha mibebaka marina. Afaka mandroso amin'ny fanantenana ny fanatrianao sy ny fitenenanao aminay indray raha vonika iaina. Ary ny fiombonana eto dia hiasao indrindra amin'ny fanahy masina mba ho voninaitrao ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Tantara 2:20 manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 7:20. Tantara 2:20 ny 9:20 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fo maraina koa izy dia niainga nakany ny hevitra tekoa. Ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino aho ry Joda sy ianareo, ry mponina eto Jerosalema. Minoa ny Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy, dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah idera amin'ny fiaingona masina, raha mivoaka eo alohan'ny olona efa voamana iady, ka hanao hoe: miderahan Jehovah, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo, dia nasiany Jehovah otrika amely ny taranaka Amona sy Moab sy ny avy any an-tendrombohitra Sera, izay avy amely ny Joda, ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moab, namery ny avy any an-tendrombohitra Sera, ka namono sy nandringana azy. Ary ny voaringany ny mponina tany Sera, dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitomboana ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa tompontsika. Ny fanahy masina hitarika antsika hatrany, atakarantsika indray ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izao anjara mofinaina antsika izao ry havana. Miverina eto ny perikopa tao amin'ny testamenta taloha, ny Alahady lasa teo. Horaintsika manokana ny 9:20 izay efa noraisindreo ny tarika antsika tamin'ny 10 minitra tamin'iny Alahady iny. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny fo maraina koa izy dia niainga nakany ny hevitra tekoa. Ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino aho ry Joda sy ianareo, ry mponina eto Jerosalema. Minoa ny Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo. Minoa ny mpaminany dia hambinina ianareo. Manandanja eto amin'izao andin-tsoratra masina izao, ilay anara-tanàna, ilay toerana atao hoe Tekoa. Ambarany soratra masina fa ny fo maraina, ny mponin'ny Joda ary notarian'i Josafata mpanjaka mba hiatrika ny ady amin'ny Moabita sy ny Amonita sy ireo teo amin'ny tendrombohitra Sera. Inona moa zany? Raha mijery ny saritany isika dia ambany atsimo
amin'ny fireneny Joda, amin'ny faritry Joda, Tekoa. Ao ambadiky ny ranomasina maty kosa i Moaba, i Amona ary Edoma dia ry ambany atsimony ranomasina maty. Araky ny voalaza ny diksioneran'ny Baiboly dia ireo ny atao hoe poniny Sera. Ireo firenena telo ireo, ny Amonita, ny Moabita ary ny Edomita. Izay tsy izatsy akory fa ny Moabita efa nianarantsika izany tao amin'ny fandiniana soratra masina, dia ny taranaka Lota tamin'ny zanany vavy-matoa rehefa niala ny Sodoma sy Gomora izy ny fandoroan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora, dia eritreritra reto zanany vavy tsy anatanako sika fa dia ndeha ampisotroana taoko dada dia zay ilay tantara ratsy tao. Lasa nitsangana ao fahavalon'ny fianakaviany fireneny Joda ny Moabita, nanafika azy hatrany hatrany. Ny Amonita dia ny zanaky Lota tamin'ny zanany faravavy, dia zay koa ny hafaran'ilay tantara ratsy. Ny Edomita dia ny taranaky Esau, ilay kambana tamin'ny Jakoba, fantatsika ilay nanakalo ny fizikiny tamin'ny Jakoba tamin'ny tsaramasombena. Zay koa ny hafaran'ny tantara, lasa mpifahavalo na dia mpianakavy azy. Hiatrika an'izany firenena anankitelo, fahavalo anankitelo lehibe zany ny poniny Joda. Ary ambaran'ny soratra masina hoe ny fo maraina koa izy. Ny raha ny alohan'ny soratra masina teo dia ny hoe isan'andro alaronao ny dia ny zanakao. Isa-maraina sika riavana dia mivondrona ary vonona anoloana ny fiainantsika andavanandro. Misy ady, misy manahirana, fa mety misy mahafaly koa. Mety misy Moabita, mety misy Amonita, mety misy Edomita. Misy zavatsarotra atrehantsika. Fa Tekoa eto, ilay toerana lazaina eto amin'ity andinin'ny faharoapolo ity, dia toerana nitobiny vahoaka an'Andriamanitra. Nanehoany fiombonana. Fomaraina izy nakany amin'ny efitra Tekoa ary dia nivoriany Josafata. Nanehoany fiombonana sy fahavononana hiatrika ady. Tekoa, toerany fiangana maraina hiatrika ny ady. Toerany fiombonana. Fa Tekoa koa raha vakina ilay andininy teo, dia toerany fianoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ampitainy ny mpaminany. Fa Tekoa koa dia toerany fisana orina ny finoana, araka ny tenin'i Josafata hoe mino an'Andriamanitra dia ho tafatoetra, mino ny mpaminany dia ambinina ianareo. Fa Tekoa koa dia toerany fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra ny taoman'i Josafata ny zanak'Israely mba androso atokony hoe Jehova no hiady. Zay ilay Tekoa. Eo no mivondrona ny zanak'Israely ny vahoaka an'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra, manamafiorina ny finoany, ary vonona andray fanapahan-kevitra androso manoloana ny ady. Fa tsy hoe tapa-kevitra hiady fotsiny, fa tao Tekoa koa no nambolena ny fanantenana andresy no ny tenin'ny mpaminany. Mino ny mpaminany dia ambinina ianareo. Ny tenin'ny mpaminany moa dia ny hoe Jehova no hiady. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha ampitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehova no momba anareo. Eo amin'ny andinin'ny 7:10. Fampiorenana ny fanantenana ao anatin'ny fanapahan-kevitra hirotsaka anaty. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ireo no hitantsika eo amin'ny Tekoa. Tekoa raha
avelanao mba ho karazan'ilay toerana misy anao ankehitriny dia eo zany ianao tahaka ny Josafata miantso ny fivondrona ny fiangonana iaino an'Andriamanitra, miantso ny fiombona ny fiangonana hanamafiorina ny finoany, miantso ny fiombona ny fiangonana hiarana-pakevitra hiatrika ny ady, miantso ny fiangonana anantena ary anantena an'Andriamanitra hitondra fandresena. Zany ry havana no ndeha ho raisitsika amin'izao maraina izao. Mety samy manana ny endriky ny tekoahany isika, mety samy manana ny endriky ny fiainana ho atrehana n'ity andavanandro ity isika tsirairay, mety samy manana ny endriky ny fiainana eritreretina ho toyny izao maraina izao isika, fa izao ihany na inona karazan'izany dia atao fitoerana hivondrona tsika voakan'Andriamanitra, hivondrona nareo isa-tokantrano ity toerana ity amin'izao maraina izao, ny toerana andrenesanao ny tenin'Andriamanitra, mitaonanao mba hiaino maambinina ianao, mitaonanao mba ino ho tafatoetra andry fahalemana ianao, mitaonanao anapa-kevitra hiatrika eny andavanandronao na ny mora na ny sarotra, ary mitaonanao ho feno fanantenam-pandresena amin'ny zavatra rehetra izay mety hitranga aminao. Masika zany hoe firenena anankitelo no manafika firenena anankiray, fa isaoran'Andriamanitra manome fanantenana andresy ary toa mampirina ny sabatra rehetra izay mety eritreretintsika hoery azo anteherana, fa mamoaka kosa ny sandriny mahery mba hiady ho antsika aza matahotra na mivadi-po, fa raha mpitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehova no mombana anareo. Mino ny afatr'Andriamanitra, mino ny mpaminany dia ambiny ianareo, mino an'Andriamanitra ho tafatoetra ianareo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo maro ny toerana izay hitanay mety mahazatra anay, ny tokantranonay, ny lalana fandehananay, ny toeram-piasana na ny toeram-pianarana, ny toerana firiariavanay, fa tamin'ity fotoana ity no nampahafantarinao anay fa misy toerana tokana izay anehonao ny fahavalo miariary, hiantsonao anay fiombonam-po sy fanahy hiatrika azy ireny tahaka ny zanak'Israely tany Joda niatrika ny fahavalo lehibe dia ny mponiny Sery, ny Moabita, ny Amonita, ny Edomita. Misaotra anao izahay fa mbola nentinao amin'izao toera masina izao aneo fiombonam-po sy fanahy, hiaino anao, hino anao, handray fanapahan-kevitra, hiatrika ny fiainana iandavanandro tsy hiraviravin-tanana satria omenao toky, tsy hatahotra na hivadi-po, hivoaka hiady izahay, fa ianao Jehova no ampitoetra anay, ny teninao no hanome fanantenana anay, fanantenam-pandresena. Dia tsy hoe resy tsy miady izahay, fa araka ny soratra masina manoloana eto dia mandresy tsy miady izahay, satria ianao no nanainga sabatra, ianao no nanangana ny sandrinao mba hanavitra ny vahoakanao. Tovy aminay koa ny asanao tamin'ny asa tamin'ny zanak'Israely niatrika ireo fahavalony. Ny fiainanay andavanandro mety asa misy olana, mety ankonana manana zavatra manavesatra sy mampahory manakorotana azy, mety
ho fianarana tena sarotra fa amin'izany dia ataovy tsapanay fa fahavalo efa resy reny. Ny anjaranay dia ny miady amin'ny fanantenam-pandresena miaraka aminao Andriamanitra, ary indrindra ny matoka ny Jesosy Kristy efa nandresy izao tontolo izao hatramin'ny fahafatesana. Indreo ary Tompo ny fandaharam-potoananay, ny fikarakarana samihafa miaingana amin'ny isa-tokantrano, ny asa tsy maintsy ho hatrehana, ny fianarana tsy maintsy ho atao, ny fikarakarana koa any amin'ny toeram-piasana ivantananay, ara-panjakana na inona na inona. Apetraka eo am-pelantananao mba hizotra tsara ka ny sitraponao ny zavatra rehetra. Tononay aminao ireo havanay, ireo namanay mpiarabenona aminay misedra olana ara-pahasalamana, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na ny atokantrano, na eny an-dalambe, mety miara-mivavaka aminay eto koa. Ianao Tompo no anankinanay azy ireo, mba tendreo amin'ny tanamairinao izy ireny ka hitondray fahasalamana sy fahasitranana miotanjaka sy hery vaovao indray. Mivavaka aminao manareo mety hiarany manjo, feno fiononana izy ireo, mametraka eo am-pelantananao ireo misedra olana isan-karazany, akekezo ary esory ny sakana rehetra, anana fanantenana andresy ka androso izy Tompo eo amin'ny fiainany. Dia jereo ny firenenay Andriamanitro, maro ny fahavalo tsy ahafahana mandroso, ary indrindra ny fahavalo ara-panahy. Miseho miariary izy ireny fa mety miafina koa. Tompo, ajoroy tena ho firenena araka anao Andriamanitra ity firenena ity, dia ho tahaka ny firenen'i Joda hialo avy amin'ny fandresena. Petraka eo am-pelantananao ny fikasanay tsiraray avy. Tompo, ambeno izay fikasana tsy araka ny sitraponao, ary tohany kosa izahay amin'izay tsara sy ankasitrahana eo anatrehanao, hahavita izany ho fijoroana vavolombelonao. Dia mino sy matoky izahay Tompo, fa miaino ianao ary amaly ny vavaka sandratray. Ny fiangonanao ane ho tahinao ka hiasanao amin'ny fanahy masina, hanana faharetana hivelona amin'ny finoana, dia ho saina iray sy vava iray ny rana mankalazanao amin'ny asa fanompoana sy ny fijoroana vavolombelona samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky neny an-danitra. Mioanay n'io izay nasahaza ao anay, ary mamelany eloka hitaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa ombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.